mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Valomerabantsika tsirairay avindray amin'ity alahady ity ary tonga eto amin'ny fotoana izay anarantsika ny lesona ho an'ny lehibe sika dia manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany mirary soanao manokana izay tratra izao fiandohan'ny volana oktobra izao indray ary miditra amin'ny 3 volana manaraka ny amin'ity taona ity sika. Ny lohateny lesona antsika moa mandritra ny herinandro ity dia manao hoe ny asa nanoran'Andriamanitra antsika fizarana voalohany. Ny lesona antsika ny alahady dia mitondra ny lohateny hoe ilay Andriamanitra mitady antsika. Kanefa mialohan'izany dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra hitsara indrindra velom-pisaoranao zahay fa mbola afaka miantso anao tokoa, mitady anao zahay satria ianao ndray anay. Any amin'iza moa zahay fa tsy mahavita tena izahay ary miankina aminao satria ianao lalana sy famarinana ary fiainana. Ko mety eza ianao ananatra anay sy ankahery anay ary hitaridarana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ilay Andriamanitra mitady antsika. Tahaka ny endriny sy araka ny tarehany namoronan'Andriamanitra antsika no tontolo tonga lafatra no nomeny antsika ary tanjony dia ny iainantsika ao anatin'ny fifandraisana aminy. Fifandraisana izay mifantoka amin'ilay toetra ny sarobidy indrindra dia ny fitiavana. Nanome antsika toetra sarobidy iray hafa koa anefa izy mba hahatonga an'izany fitiavana izany ho tena marina dia ny fahafahana misafidy izay lalana tiantsika hombany izany. Mazava loatra fa nomen'Andriamanitra toromarika mazava Adama sy Eva ny amin'ny loza mahafaty ateraky ny tsy fankatoavana. Satana kosa dia niezaka namitaka sy nandresy lahatra ny Eva fa azony atao tsara ny menana ny voan'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kanefa tsy hampaninina azy akory izany. Nolazainy azy hoe ho tahaka an'Andriamanitra ianareo hahalala ny tsara sy ny ratsy. Indrisy anefa fa nifidihinana an'ilay voankazo Eva ary nanome any Adama dia nihinana koa ty farany. Araka izany dia voaloto ny fahotana ilay voary tonga lafatra. Nanova ny drafitra sy ny tanjon'Andriamanitra tany am-piandohana ho an'ilay planeta tany vao nohariana io toe-javatra io. Tsy maintsy atomboka izao ny asa-pamonjena izay efa voavolavola fony tsy mbola ary ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ary izany indrindra no mahatateraka ny famonjena antsika ankehitriny. Mazava loatra fa fantatr'Andriamanitra tsara ny toerana nisy azy ireo. I Adama sy Eva izay resy tahotra no nila nandinika ny zava-nitranga kanefa tsy maintsy ny fanatrehana koa izy ireo mba hahatakarany tsara ny fahotana sy ny vokatra vitany. Mahatsiravy ny nahitana an'izany ary nanomboan'Andriamanitra naneho ny asa ho tanterahana ny iraka dia ny drafim-panavotana izay any fanantenana azahoana mampiavana izao tontolo izao ao aminy. Ao kanefa ho maritsika tsara fa mialohan'ilay fifanatrehana sy ny teny fikasan'ny fampihavanana dia tonga nitady ny olombelona lavo Andriamanitra manoloana an'io toe-javatra izay toa tsy misy azo antenainy io dia ireo teboka roa ireto nasehon'Andriamanitra eo amin'ilay fanontaniana napetrany tamin'ny Adama. Ny fahavalontsika ary ny toetran'Andriamanitra misionera. Very isika ary tena mila famonjena. Izy avy eo ny tonga nitady antsika ka tapa-kevitra hamonjy sy homba antsika. Izany fitiavan'Andriamanitra izany no tsy lany amamina tokoa ary teny amintsika mandrakariva mampatsiahy fa mila famonjena isika. Engane izany afatra izany tsy ho adino mandrakariva na manahoana ny foronan'ny fiainana ankehitriny aoka tsy adinontsika fa avy amin'ny tsy fandika an-dalàna no nahatonga ny olombelona very. Kanefa na dia izany aza dia nanao dingana voalohany foan'Andriamanitra mba hanantona antsika ary nanotra antsika amin'ny famonjena tsy hankaterena nefa fa tsy maintsy amin'ny zotom-po ekeko sy ekerinao
zay anao vo mahazo ny famonjena aoka isika anavao ny fanolora-tena sy ny fanekena zany famonjena fandraisana ny famonjena izany mandrakariva ka ho ao aminao tokoa ny Kristy. Amen. Rirainay tsara indrindra misotro anao ny amin'izany lesona nomenao anain'io izany. Mampatsiahy indray ihany koa ny fahalavoan'ny ireo razambena tany aloha ny amin'ny fandikana ny lalanao. Hitanay taratra koa nefa fa dia voninka monjy anay mandrakariva ianao ary hanomezan'ny fitiavana izany satria izay ny forononao mba handova ny fanjakanao. Prometeza Tompo ambolavola izany mandrakariva mba hitombo ao anatinay ka ny mpaniriana ny amin'ny drafitra napetraka ao anay tokoa n'izay. Anaran'i Jesosy. Amen. Faizi na nurinazi